Magistère de l'Église. Ny Église reny mpampianatra. Fandaharana vokarin'ny Radio Maria Madagasikara. Ampahafantarana anao ny fampianarana Église isaky ny alarobia amin'ny 9 sy 15 mpanatotosa Mopiratsik Marcel. Izay mihaino anareo mihaino ahy Lioka toko 10 andininy fahaenina ambin'ny folo. Faly manolotra ny araba ry mpiaino an-tsaina ho antsika mpanaraka ny fandaharan'ny Radio Maria Madagasikara. Isaky ny alarobia hariva tahaka izao anarahantsika ny fandaharana ny Église reny mpampianatra na Magistère de l'Église. Araka ny nampanantenaiko tamin'ny fandaharantsika farany dia hoe hisy andiam-pandaharana atao anatin'ity Magistère ity zany hijerevantsika ny fampianaran'ny fiangonana mahakasika ny atao hoe fianakaviana. Satria ny sordalana pastoralin'ny diocèse amin'izao taonjobily fa 17 taona izao dia hoe fanamasinana ny fianakaviana ka fandraisana anjara ny fandaharana amin'ny fanampiana ny fianakaviana hihamasina izao anjarantsika eto amin'ny fandaharana ny Église reny mpampianatra izao. Efa nosavasavaiko tamin'ny herin'ny androany ny mety endrikendriky ny fandaharana zany atoato fa ny amin'ity androany ity dia hiditritsika amin'ny tapany voalohany dia ny famaritana ny atao hoe fianakaviana, ny toetra ny fianakaviana zany araka ny fampianaran'ny Église katolika sy ny fototra iorenany. Famaritana ny atao hoe fianakaviana, ny toetra ny fianakaviana araka ny finoana katolika ary ny fototra iorenany zany fianakaviana zany. Dia toy ny mahazatra ahy moa zany ny ataontsika hoe approche na ny fomba hoentsika manadiady sy mamakafaka an'izany famaritana sy toetra ny fianakaviana ary ny fototra iorenany zany dia ho jerevantsika ara-baiboly ho jerena ihany koa ny ataontsika hoe zavatra efa niainan'ny fiangonana hatramin'izay izay zany ataoko hoe approche traditionnelle. Eo ihany koa ny zavatra ambaran'ny Concile Vatican faharoa ary ireo fampianaran'ireo papa nanaraka ny concile moa zany. Vetrany ary dia hidirantsika ny famaritana ny atao hoe fianakaviana ary ny hevitra ara-teolojika iorenana zany atao hoe fianakaviana zany. Resahana izy ity ato amin'ny fandaharana satria amin'ny fijery andavanandro ny atao hoe fianakaviana dia hoe misy dada, misy mama, misy ankizy. Mety marina zay fa marina tapany fa hoe inona ny hevitry ny Église katolika raha vao miteny ny atao hoe fianakaviana, ahoana ny amaritany azy, inona ny hevitra ara-teolojika ijoroany zany famaritana ny hoe fianakaviana zany. Dia ny jerevana ny atao hoe fianakaviana zany ho an'ny Église katolika araka ny fampianarany dia hoe jerevantsika ara-baiboly zany dia hoe ny fianakaviana io dia tafiditra ao anatiny ny atao hoe drafitr'Andriamanitra pahary. Ny atao hoe drafitra zany dia hoe tena efa programan'Andriamanitra mihitsy ny hisian'ny fianakaviana rehefa nahary an'izao tontolo izao sy ny olombelona Andriamanitra. Fa tsy hoe nohariany fotsiny ny biby amakazo sy ny biby mandady sy mikisaka rehetrarehetra sy ny vorona manidina dia nasiana ny olombelona dia mijanona amin'izao fa efa anatin'ny fikasan'Andriamanitra anatin'ny drafitr'Andriamanitra pahary mihitsy izany hoe hiorenany fianakaviana sy ny hisian'ny fianakaviana izany. Dia zay zany hevitra tolotra eto am-panombohana fa hivaofy azy sika izao. Araka ny baiboly ny fianakaviana dia sy le hoe fandraisan'olona vitsivitsy lehilahy sy vehivavy anankiray mety miteraka mety sy miteraka. Zay zany ataontsika hoe fait social zay. Zava-miseho ara-sosialy fotsiny, sotr'izay fotsiny zany le fianakaviana fa anisan'ny drafitr'Andriamanitra hatramin'ny famoronana mihitsy ny hisian'ny fianakaviana. Zany Andriamanitra misy miteny hoe raha voahahary Andriamanitra na zava-boary io na olombelona dia efa ao anatin'ny programan'Andriamanitra mihitsy ny hahary fianakaviana. Ary hitantsika zany amin'ny tantaran'ny famoronana moa zany na hoe ny fahariana zany. Ka ao amin'ny bokin'ny Jeneza no tena ahitana fototra ara-baiboly lalina indrindra mahakasika ny hoe ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny hoe hanorina fianakaviana zany. Jerentsika ary Jeneza toko 1:17 le hoe ry Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika aminy, mitovy endrika amin'Andriamanitra no nahariany azy ary lahy sy vavy no nahariany azy. Zay zany Jeneza toko 1:17.
io andinitsoratra masina am'jenesy toko voalohany andiny fafito ambyroapolo io zany a de mampiseho fa na ny lahy na ny vavy zay zany a le olona satria hitantsika tamin'ny hoe Andriamanitra nahary ny olona lazay tambatra ohatr'izay aloha zany a izy hoe Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika amin'Andriamanitra ny nahary ny olona ary izany olona zany de lahy sy vavy asehony io andininy io zany fa samy mitondra ny endrik'Andriamanitra ny lahy sy ny vavy fa tsy hoe ny lahy rery na ny vavy ambany fa samy mitondra ny endrik'Andriamanitra na ny lahy na ny vavy ary ny mahalahy sy ny mahavavy zany hoe le différenciation sexuelle ny filazana azy le hoe mahalahy sy mahavavy de io zany a nataon'Andriamanitra mihitsy io a io fahasamihafana io a mba hampisy fiombonana bebe koa anso amin'ny fiombonana ilay fahasamihafana hoe ny olona sy nataon'ny lahy rery na vavy aby fa lahy sy vavy ka io mahalahy sy mahavavy io a zay misaraka antso amin'ny fiombonana ary io fiombonana io dia fototra iorenany fanambadiana sy ny fianakaviana eo zany avetrany de mazava be ny hevitry ny Eglizy Katolika raha mampianatra mahakasika ny atao hoe fianakaviana fanambadiana de sy maintsy hita aloha zay fiavahany mahalahy sy ny mahavavy zay sy misy fanambadiana raha sy misy io hoe lehilahy misy vehivavy fa tsy hoe lehilahy samy lehilahy na vehivavy na vehivavy samy vehivavy amin'ny fanambady fa io a fiombonan'ny lahy sy vavy io zany zay hoe samihafa ny sexualité différenciation sexuelle io no manorina ny atao hoe fanambadiana am'izao manko a misy le ataontsika hoe fironana na tendance hoe hifanambady ny samy vehivavy de manangana zaza anankiray na lahy samy lahy dia hanangana zaza anankiray zay zany a mifanohitra tanteraka amin'ilay drafitr'Andriamanitra hanangana fianakaviana hatramin'ny voalohany satria ny Genèse toko voalohany andiny fafito amby roapolo de milaza hoe rehefa nahary ny olona Andriamanitra de mitovy endrika aminy a mitovy endrika amin'Andriamanitra ny nahary ny olona izany olona zany dia lahy sy vavy zay no nahariany azy de rehefa aveo moa any amin'ny Genèse toko faharoa andiny fefatra amby roapolo zany a de misy fomba filaza mazava kokoa anorenan'Andriamanitra ny atao hoe fianakaviana io lazay ny mazava le izy hoe handao ny ray ny aman-dreniny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny izy ka ho nofo iray ihany izy roa handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy hikambana amin'ny vadiny ka ho nofo iray ihany izy roa de araka ny fivoasana ara-teolojika zany a io hoe nofo iray io dia sy hoe fotsiny le hoe miray arabatana fotsiny zareo a satria lahy ty de ty vavy sy ty mijanona am'izay hoe arabatan'izay na zay ara-ny fototra fa tena hoe fiombonanaina manontolo mahafao be zany le fiombonana eo a eo ny arabatana iny a fototra eo ny ara-panahy eo ny ara-tsaina ara-pihetsepo indrindraindrindra ara-piarahamonina ihany koa ary ara-pinoana zay zany a ny hevitry ny baiboly a mahakasiany hoe nanorenana an'zany a fianakaviana zany hoe andao ny ray aman-dreny lehilahy hikambana amin'ny vadiny ho nofo iray ihany izy roa tsy mijanona ho raharahan'le olon-droa mivady ihany a ilay fanambadiana fa mitatra amin'ny lafiny ara-sosialy ihany koa izay zany a amin'ny lafiny ara-pianakaviana de ho atsika araka ny kolosaina eto Madagasikara moa mifanandrefy am'zany zany de atsika milaza hoe piray tapo a piray aina de miaraka mandova sodrano isika avy amin'ny ray aman-dreny reny de io mifanandrify ihany am'le fomba fijery ara-baiboly zany ny fanambadiana zay atao hoe fanambadiana nentim-paharazana dia tsy olona roa fotsiny ho anety Madagasikara fa lasa mifandray ny fianakaviana roa tota zany de misy fiombonana ary misy le atao hoe fanekem-pihavanana eo amin'ny haavambady sy ny rafozana sy ny fianakaviana tahaka zany zay zany a fampianarana ataoko hoe fototra lehibe any amin'ny testamenta taloha any fa ao amin'ny testamenta vaovao a araka ny fampianaran'i Jesosy zany fampianaran'i Kristy dia tena sandratry Jesosy sy amasininy ny fanambadiana sy ny fianakaviana zay hoy Jesosy ao amin'ny Matteo toko 7:10 andiny fahaenina hoe izay nakamban'Andriamanitra aoka sy hosarahin'olombelona aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy hosarahin'olombelona rehefa miteny an'io hoe aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy hosarahin'olombelona io Jesosy a Matteo toko 7:10 andiny fahaenina dia averin'ny ray mandeha fa efa drafitr'Andriamanitra hatramin'ny fahariana le fanambadiana le fikasana tany am-piantohana efa tao amin'Andriamanitra tamin'ny harian'ny olombelona
ary jesosy de mitsipaka marindrano a ny fanomezana fahazoandalana mora amin'ny atao hoe fisaraha-panambadiana zany ary jesoa ihany ko raha miteny an'io de manambara fa ny fanambadiana de tena fanekempihavanana masina io satria andriamanitra misy no mampitambatra fa sy raharaha mpianakaviana io na hoe izy roa marina fa mifankaty de mifankatia fa andriamanitra ny tena manakambana ka rehefa andriamanitra no eo a de zava-masina izy zay no zany fanekempihavanana masina io a ka sy ananan'olombelona fahefana ny kitikitika na andrava azy masindapoly koa a de tena manomelanja ny ataontsika hoe fanambadiana io zany indrindra fanambadiana kristianina zany vakina amin'ny fotoanan'ny mariage na fanambadiana ny efezianina toko fahadimy matetika de vakitsika ny andininy faharombitelopolo amin'ny efezianina toko fahadimy io a de le izy le milaza hoe tena misy zava-miafina ozy izy a ny amin'io a dia maka amin'ny kristy sy ny eglizy no lazaiko zany hoe misy mystera lehibe zany ao zany hoe ny atao hoe mystera zany de hoe mifandray amin'ny fandaharan'andriamanitra amin'ny famonjena zany de hoe sahala amin'ny kristy mitian'ny fiangonana dia ny fiangonana manaiky an'i kristy no ifampidiran'ny mpivady ihany koa manatin'ilay hoe firaisana lalina ao amin'izy ireo a sy ara-batana sy ara-no fotsiny a fara-panahy ara-pihetsepo ara-sosialy a ary ara-pitiavana zay zany ka midika io teny masindapoly io fa ny fianakaviana kristianina de sary anohatra velona misy mampiariary a ny fifandraisan'ny kristy sy ny fiangonana zay vadiny kristy ary ny fitiavan'ny mpivady a de atsoina ho fitiavana mahafoy tena toy ny ahafoizan'ny kristy tena hanamasina ny eglizy a sy ny ahafoizan'ny eglizy tena ihany koa manolo tena ho sorona velona masina ry ankasitrahana ho an'ny kristy zany a am'izay a fitiavana zay ataoko hoe zay zany a ny famaritana ny atao hoe fianakaviana araka fampianaran'ny fiangonana zay tsy zavatra ny fironiny velively akory a fa ny ainga tamin'ny soratra masina ny ainga tamin'ny tenin'andriamanitra ny famaritana ny atao hoe fianakaviana izay ny toetra ny fianakaviana araka ny fampianaran'ny eglizy katolika zany a de voalohany aloha io fianakaviana io a sy hoe fotsiny misy dada ao an-dragno de misy ramatoa ao de misy kilonga raika na roa na vitsivitsy de izay a fa fomba fiteny azy de hoe communion personarum zay ny filazana azy moa zany amin'ny fomba fiteny teolozika hoe communion personarum zany hoe fiombonan'olona zany hoe sy individu vatasangan'olona fotsiny eo amin'ny fianakaviana de kalamarisiny zanany samy manao zay hinanany eo fotsiny fa tena misy hoe le persona le olona anaty mihitsy zany no misy fifandraisana lalina misy fiombonana ao amin'izy ireo ka tsy ampiny hoe ray trano de samy ao agnareo de atao ny fanisana de hoe misy firinana agnareo ny ray tokantrano ato ngay misy 10 enina tsy voatery fiombonan'olona zay fa ilay fiombonana saina fanahy vatana programa mpianakaviana tanjom-piainana sotoavina ireny zany le atao hoe communion personarum na hoe fiombonan'olona ao anatin'ny fianakaviana ao ka sy rafitra-ara-dalàna fotsiny hoe ao misy mpivady vita soratra vita vodiondry de zay ny atao hoe fianakaviana de mizaza misoratra amindrangasy ramatoa tsy ampiaha fianakaviana zay araka ny hevitry ny fiangonana fa le tena hoe fiombonanaina lalina ao anatin'ny fianakaviana ao ny katesizin'ny fiangonana katolika moa milaharana fa 200 de milaza hoe ny fianakaviana de fiombonan'olona miorina amin'ny fanambadiana zay zany tsy ampy ho fianakaviana ihany ko le hoe misy olona maromaro ao a praitapo de hoe agnay de fianakaviana fa hoe niorina tamin'ny alalan'ny mariage io fiombonan'olona io zany ka midika zany fa amin'ny maha hoe persona no resahana le olona anaty de hoe ao amin'io fianakaviana io a jerevana fa manana hasina ny tsirairay ary samy manolotra fitiavana sy fanoloratena ny tsirairay ao anatin'ny fianakavianao de miara-miaina de rehefa teo samy mivelatra ny maha olona manontolo any tsirairay ao anatin'ny fianakavianao raha tsy zay de mitovy amin'ny voalavo ny voalavo mety miara-miaina anatina trano anankiray a fa tsy antsoina hoe communauté ny fiainany voalavo na de ray lavaka azy izy ireo satria sy misy hasina resahanao sisy fitiavana sy fifanoloratena sy fifanompoana sy fifandeferanao sisy resaka fiarahamoninao ary sisy fampivelarana ny mahizy amin'ny tokantranom-boalavo anjarasika zany mampita hoe ny fianakavitsika ve
tena fianakaviana araka an'izay toetra sy famaritan'izay a sa fiaraha miaina fotsiny fa sy fiombonanaina sy fiarahana tena hoe mifampizarany mata sy ny masaka ara-batana ara-tsaina sy ara-panahy de toizantsika mifandarantsika miheriny androany a ny fandarantsika fa izay aloha zany no tsakotsakoitsika zay no famaritana omen'ny eglizy ny atao fianakaviana ny anga tamin'ny soratra masina hitantsika ireo andiny soratra masina anankiroa tao amin'ny Jeneza ny ambaran'i Jesoa ny ambaran'ny masin-Paoly ao amin'ny Efeziana de eo ihany koa le hoe izany fianakaviana zany a dia manana toetra le hoe fiombonan'olona no ao fa tsy fotsiny hoe miara-miaina ohatran'ny voalavo fa misy an'izay ataontsika hoe communion personarum zay le nazavaiko teo hoe voajery ny hasiny tsirairay misy fitiavanao misy fifanolorantenao misy fifampiahinao ary eo ihany koa izay hoe misy sotoavina iarahana mandala ao anatin'ny fianakavianao a mba hampivelatra ny maha-olona manontolo fa raha naneo ny fandarana androandry mpianao zaina raha sitrapon'Andriamanitra dia amiherin'ny androany sika manohiny tohiny indray veloma tompo. Magistère de l'Église. Ny Église reny mpampianatra. Fandaharana vokarin'ny Radio Maria Madagasikara. Ampahafantarana anao ny fampianarana Église isaky ny alarobia amin'ny 9:30 mpanatotosa Mopiratsik Marcel. Izay mihaino anareo mihaino ahy Luka 10 andininy fahaenina ambin'ny folo.